rehefa miresaka momba Ouganda antsika dia izy fisehoan-javatra maro fisehoan-javatra maro eno tsara avery koa izy fisehoan-javatra maro Ouganda dia izay no vaovao-tranga hoe toira mitombo ny fienjanana ao Ouganda satria mba toerana ao amin'ny resaka nasionaly ny fivoaran-draharakoavana manodidina filoha ny parlemanta Anita Among niamafy ny ady hevitra tao aoriany voalaza fa nanaovan'ireo ekipa mpiamina fisavana mirindra ireo mponina mifandray amin'ny Anita Among ao amin'ny distriktiny Kampala sy Wakiso izay voalaza fa nahazoan'ireo mpanao famotorana vola taratasy fitaovana elektronika ary fiara maro ho ampahany amin'ny fanadihadiana mitohy momba ny kolikoly sy ny fanangona karena tsy ara-dalàna zavatra anankiray no hitako dia misy ifandraisana amin'ny Ouganda rehefa miresaka momba ny Ouganda isika momba ny toe-karena dia fanapakevitra lehibe no hitranga tsy ho an'ny firodana ny firenena fa fiemorana manosika ny firenena ho amin'ny famokarana ny fitsipy-pifehezana ary ny fitantanana ka ireo izay manam-pahendrena no ahitra fa ireo izay mandany vola kosa dia hibaribary ampahabe maso avery izy fisehoan-javatra hitranga ao Ouganda dia izay no vaovao-nitranga tamin'ny fahavalo ambin'ny folo volana May enina amby roapolo sy roa arivo hoe mitombo ny fihenjanana ny Ouganda satria mba toerana amin'ny resaka nasionaly ny fivoaran-draharakoavana manodidina filoha parlemanta teo aloha izany Anita Among niamafy ny ady hevitra tao aoriany voalaza fa nanaovan'ireo ekipa mpiamina fisavana mirindra ireo mponina mifandray amin'ny Anita Among ao amin'ny distriktiny Kampala sy Wakiso izay voalaza fa nahazoan'ireo mpanao famotorana vola tota-taratasy fitaovana elektronika fiara maro ho ampahany fanadihadiana izay voray izy dia vokatr'izay dia mbola miezaka manao ny fanadihadiana hatrany izy ireo entin'izareo mitohy manohitra ny kolikoly sy ny fanangona karena tsy ara-dalàna na dia mbola tsy nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny tena toetra ny fiampangana izay hanaovana fanadihadiana izay ireo manam-pahefana dia milaza ny tatitra ny heli-patranao Ouganda fa manitatra ny fanadihadiana ataony momba fitondrana tena ny olo malaza ambony sy ny manam-pahefana misahana ny fiarovana hiadiana amin'ny kolikoly ny tohanan'ny fanamasiny Hubert Angel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety Rapitso.